Ahoana ihany ity fitantanana valanaretina tsy mahomby ity e. Raha nitaray marika izay navokiny CCO Ivato ny alarobia 20 ny volana meteo, dia nitombo 570 be zao ny isan'ireo olona voatily izay mitondra ny otrikaretina coronavirus, ary anisan'ny tena vomafy amin'izany ny any Tomasina. Betsaka ny nanometsiny ny vahoaka fa hoe mafy fa tsy manaraka ny fepetra rehetra takina mba tsy partany ilay virus. Ny filoha moa dia tena tezitra amin'ny vahoaka mihitsy, ary mamafisiny izany niritra ny fitsidiany tany Tomasina sy tamin'ny kabary izay nataony ny alahady 17 ny volana meteo. Ny zavamisy anefa dia ny mpitondra ihany no anisany mampitangorona anireo vahoaka marobe ireo amin'ny fizarana ireo fanampiana samihafa, nanomboka tamin'ny varimora izany, ny vatsitsinjo, ary mbola nitoy ankehitriny amin'ny fizarana ny vola izay lazaina fa mba ho tosika fameno ho anireo marefo. Hoy mantsy ny filoha tamin'ny kabary ny 17 ny volana meteo. Izao sedra iainantsika izao dia akana lesona sy anamarina ny lalana izay hodiavintsika manomboka anio. Ny tamin'ny andavanandro aloha dia tsy mahay maka lesona tamin'ireo lesoka rehetra izay efa nitranga ny mpitondra. Samy mahita isika amin'ireny vahoaka marobe isaky ny fizarana fanomezan'ireny izay tokony tsy hanomezantsiny azy satria ny fahasahiranana efa misy, mbola nampin'ny fiboana noho ny aretina ihany koa. Fa ny tena mahalasa saina dia ity: ny mpitondra mihitsy no manao fitsidiana any amin'ny faritra izay tsy manaja akory ilay elanelana iray metatra, kanefa lazaina fa tsy azo atao ny famorian'ny olona mihoatra ny 50. Izany hoe tsy ao mihitsy ilay fandrindrana sy ny fanatanterahana anireny fepetra rehetra noraisina ireny. Tazana tanteraka fa mpitaribato vilambava ny mpitondra amin'ireo fepetra izay apetraka. Nandritra ny kabary izay nataony filoham-pirenena tamin'ny alahady 17 ny volana May lasa teo, dia tsy nisy mihitsy ny vahaolana noraisiny momba ny fiainan'ny mponina amin'ny andavanandro, indrindra ireo olona manana asa maleo tena amin'ny fitadiavany andavanandro, ohatra amin'izany ireo mpivarotra. Noho ny fisorohana ny valanaretina COVID-19, foana mantsy ny tsenabe ao Isotry isaky ny sabotsy, foana ihany koa ny tsenabe ny Mahamasina fanao isaky ny alakamisy, ary foana toy izany ihany koa ny tsenabe isaky alarobia etsy Andravoahangy. Fa nefa kosany raha ohatra ka foanana ny tsena alarobia, foanana ny tsena alakamisy, foanana ny tsena sabotsy, misy tsena izay tokony ao anatin'izay fanafoanana izay kosa tsy tsenan'Andromay izy iny nafindra tao am-poasary. Maninona misy tsena afaka mivarotra ao anatin'izay vanim-potoana izay. Le ora izany mangataka fotsiny izay mba tapa-kanjo maraina kely fotsiny. Ohatra hoe jerijerenga sitomay izao mivoy ihany rehetra, mivoy daholo ireo mangazay rehetrarehetra ireo, mivoty ihany ity. Nefa izay tsy afaka mamelatra mihitsy, mamelim-bady aman-janaka daholo ireo olona rehetrarehetra ireo. Tsainay mihitsy maninona ny Andravoahangy rery ny foanana ohatr'izao. Tsy ny fanapahan-kevitra akory no ratsy, fa ny tsy fandraisana andraikitra sy ny tsy fametrahana vahaolana aroso na ny mesure d'accompagnement ho azy ireo. Voalohany aloha dia tokony mba hanajaina ireny mpivarotra ireny amin'ny filazana azy ireo mialoha amin'izay fanapahan-kevitra raisina. Faharoa, rehefa rarana tsy hivarotra izy ireo dia tokony nomena vahaolana hafa satria mazava ho azy fa foana izany ny fidiram-bolany. Tokony ho fantatry ny fitondrana fa olona mamelombady aman-janaka daholo izy ireo, ka raha izany no zavamisy, inona izany no vola hovidianany sakafo ho an'ny vady aman-janany? Ka ho gaga ary ve isika raha toa ka mahita ireo olona mitsirara sy maty eran'ny lalan'ireny izay tsy dia fahita eto amintsika tany aloha? Omaly tamin'ny 5:00 ity tranga ity noho ny seho teny Besarety. Araka izao hita izao dia efa tsy misy aina intsony io lehilahy io. Mbola tsy fantatra mazava ny tena antony nahafaty azy. Ny avy amin'ny BMH no nandray an-tanana ny manjo. Ny angom-baovao an-trano no nahalalana fa rehefa natao fitiliana ny aretina COVID-19, io lehilahy io dia negatif ny valiny, izany hoe tsy voan'ny coronavirus. Tsy vao izao no nandrenesana trangana olona marary ny tolefika tampoka Ankalamanjana eto Antanandehibe, fa vao afaka omaly teny Analamahitsy indray nahitana vehivavy iray tsy nahatsiaro tena. Toy izany koa ny teny Antaninarenina nahitana lehilahy iray ny tolefika tampoka tamin'ny tany. Teo koa ilay teny amin'ny faritra Ankazimanga, lehilahy iray ny tsirara teo anoloan'ny farmasia. Sady mahavariana tokoa no mamperitreritra satria tsy fantatra intsony izay antony mahafaty sy mampitsirara fotsiny ireny olona ireny, na aretina
na ihany koa anoanana vokatry ny fiiboany. Raha toa ka anoanana tokoa no nahafatiny sasany amin'ireny olona ireny dia efa lakiloso fanairana ny fanjakana izany, fa tena misy ny olana goavana ny sosialim-bahoaka ka ilaina fandraisana andraikitra maika. Fandraisana andraikitra misy fiantraikany mivantana amin'ny vahoaka fa tsy fampanantenana pokaty tahaka izay efa nisy foana. Ny olana iray eto amintsika ihany koa amin'izao fotoana izao dia toa tsy maninona amin'ny fitondrana loatra raha toa ka antony hafa no mahafaty ilay olona. Hitantaratra izany amin'ireo olona maty ny aretina hafa toy ny dengo sy ny tazimoka. Tsy mbola nahino mihitsy isika fa misy ny ezaka ataon'ny fanjakana amin'izao firongatry ny tazimoka sy ny dengo izao. Sa ve ireo tsy misy famatsim-bola iraisam-pirenena ka tsy de maninona loatra? Manaraka izany ihany koa dia mba jereo reny zo ny marary. Rary ny ve izao atao amin'ny marary izao? Adiny roa vao nisy naka ilay marary, ary amin'izany ihany koa dia sahala amin'ireny jiolahy ireny no hitondrana ilay marary. Aoka verina indray fa fiara tsy mataho-dalana na 4x4 miisa 70 no novidiana kanefa dia krizy ara-pahasalamana no atrehana. Maninona moa tsy ambulance no novidiana satria efa fantatra mialoha fa tsy maintsy isy marary hoentina ainy amin'ny hopitaly? Sa ve tsy dia izay loatra no namaika tamin'izany fa tombotsoan'ilay orinasa nividianana ny fiara aloha? Azagaga raha miha ihany vahoaka satria tsy mazava ny fanapahan-kevitra no sady tsy mangarara ihany koa. Mbola hita ihany koa ny fitongilanana eo amin'ny fampiarana ny lalàna. Ny lalàna matetika dia natao ho an'ny vahoaka madinika fa misy ireo sarangan'olona izay tsy ampiarana ireny lalàna ireny eto Madagasikara. Vao nitranga izany tany Tomasina eo amin'ny tsy vezivezena amin'ny lalam-pirenena faharoa iny fa ahoana marina? Tongana anareo bloqué foana tsy possible mihitsy. Mazava tsara izany fa entitra ny fampiarana ny lalàna rehefa olon-tsotra na dia andevina aza tsy azo ivalozana ny lalàna. Fa ahoana kosa ireo olona izay mahitahita hoy ny fitenenan'ireny na dia efa fantatra izao aza fa taratasy osoka no nampiasaina sady ny isan'ny olona entina mihoatra ny ara-dalàna dia tsy maninona fa tsy ampiarana ilay lalàna. Iza ary orinasa lehibe izay nomena fahazahoan-dalàna ny telefonina io? Na dia efa tsy voafeheza ny aretina dia mbola misy ihany ny olona rovana tombotsoa. Sa tsy maninona ireny olona manana tombotsoa manokana ireny raha sanatrika mitondra ny otrik'aretina coronavirus ka mamindra amin'ny olon-kafa? Dia ny vahoaka ihany no tezeran'ny filoham-pirenena. Voatsely izay nisy ilay tompona anakitry ny ATT any Vakinakaratra voalaza fa nanao kolikoly tamin'ny fanomezan-dalana manokana tonga dia nigadra. Osahin'ireo mpitondra fanjakana eto Antananarivo ve ny anao fanadiadiana maika anio antso an-telefônina ny fanaovan'ny governoran'ny Tomasina sy ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny CCO Antananarivo io ka ampiarana ny sazy ho an'izay nanome baiko ny lalàna manan-kery? Tena misy ve ny atao hoe tany-tan-dalàna? Ny lalàna dia natao ho an'ny mpona rehetra eto Madagasikara ary atao mitovy ny fampiarana azy. Tsy misy ambony lalàna izany na iza na iza. Ireo rehetra ireo dia proof fa misy olana lehibe eo amin'ny fitantanana krizy ara-pahasalamana ity ary tena tsy voafehy ny mpitondra mihitsy izany. Ny marina dia ny mpitondra mihitsy no tsy manaraka ny lalàna izay lazainy. Ny mpitondra no tokony anome ohatra ny vahoaka fa tsy faly anery sy alometsiny ny vahoaka foana. Ireo vahoaka ireo dia tena sahirana satria ny azy izay ho an'ny androany dia tadiaviny androany kanefa izy ireo no tena ampiarana ny lalàna sady tsy hitadiavana vahaolana hafa. Andraikitry ny mpitondra fanjakana no manampy sy manome vahaolana ho azy ireo. Koa zagaga ary isika raha mbola tsy voafehy ny fiparitahan'ny aretina fa mbola tsy nahena kalesiny nandritra izay roa volana izay ny mpitondra. Fa ahoana marina? Ahoana marina?